Androany le fotoana nandrasantsika rehetrarehetra zay mikasa ny hiditra hianatra aty États-Unis zany ary mijerijery fanararoatra ahafahana mampitombo ny vatsim-pianarana afaka ho azonao zany raha ohatra ka miditra mianatra aty États-Unis ianao. De efa nampanatenaiko tany aloha tany tamin'ny vidéo tany aloha tany hoe hisy tapany faharoa ilay fikafika kely mahakasikasika ny fandehanana mianatra aty sy mampitombo ny vatsim-pianarana na le scholarship ozintsika ho azonao zany rehefa mianatra aty États-Unis zany ianao. De androany de resaka le fikafika zany de resaka timeline na hoe roviny ianao no manao an'tisy ty de inona ny zavatra tsara ho fantatrao mialohan'ny anaovana an'tisy ty zany. De anomboako azy de tiako ampahafantarina antsika mpianatra sy ray aman-dren'ny mpianatra zay maniry ny hampianatra ny zanany aty États-Unis de ny hoe tena azo atao tsara ny mianatra aty États-Unis tsy miala vola am-pôsy satria betsaka ny mpianatra aty États-Unis zany amina université aty no mahazo karazana vatsim-pianarana zany araka le lazaiko tany aloha tany. De manarak'izay io resaka timeline io hoe amin'ny oviny tisy ty no mitranga dia miankina be amin'ny fomba fiasan'ny sy ny rafitra fampianarana aty États-Unis zany sy ny fomba fiasan'ny université tsirairay avy. Isan-taona ny université anankiray aty États-Unis dia tsy maintsy manoratra rapport be da be zany na io alefa amin'ny fanjakana na io alefa amin'ny reo mpamatsy volan'ireo université reo na université publique na université privé de manao an'izay rapport zay daholo de iny rapport ataon'zareo iny de mba ahafahan'zareo mahazo vola zany mahazo famatsiana zany mba ahafahana mampandeha an'lay université mba ahafahana manome vatsim-pianarana an'ireo ankizy zay ho tonga hianatra ao amin'ilay université zany. De zay rehetrarehetra zay dia manosika ny olona tsirairay avy zany mba ahafahan'ny tsirairay avy mahazo an'izay vatsim-pianarana zay de zay no manosika an'zareo hoe zay zany aloha zany arakarak'le université fa ny ankabetsahany de manaraka an'izay timeline zay. De voalohany tiako ampahafantarina antsika tsirairay avy aloha hoe roviny ianao zany no tsaratsara kokoa aminao no mandefa an'lay application anao zany. De aka ohatra kely tsika raha ohatra zany ianao te hianatra aty États-Unis amin'ny Août na Septembre amin'ity taona ity 2026 de mbola afaka manao application anao fa tsy ahazo vatsim-pianarana intsony ianao satria efa tara loatra le izy. Ho hazavaiko hoe manino ianao no tara loatra fa ny ohatra ho ampiasaintsika eto de hoe raha ohatra ianao ka te hianatra hiditra hianatra aty États-Unis amin'ny satria misy cycle mantsy ny fanaovana application zay aloha zany tena mila tsindriana kely hoe misy an'io cycle io de ny ankabetsahan'ny université dia manokatra an'io varavarana io zany ahafahana manao application eo amin'ny volana Août Septembre eo de ny université sasany manakatina an'izy io any amin'ny février, mars, avril, mai. Misy université mbola mandray mpianatra hiditra amin'ny taona 2027 septembre any Août any amin'ny juillet 2027 zany hoe manomboka amin'ny ty taona ty amin'ny Août Septembre any zany ka hatramin'ny heritaona zany. Io zany no atao hoe cycle fanaovana application an'ny ankizy. De ny cycle any 2026 zany ho an'ny université sasany mety efa nidy mety mbola misokatra ho an'ny université sasany. De aiza ho aiza amin'io varavaran'io zany ianao io zany moa antsoiko hoe varavarana le izy satria zareo miteny hoe application window
Windows mitovy amin'ny hoe varavarana zany de zany hoe tsoka anazy hoe varavarana. Aiza ho aiza amin'io fotoana io zany ianao no tokony hanao application raha ohatra ianao ka te ampitombo an'izay chance anao mahazo scholarship betsabetsaka kokoa. Ny université rehetrarehetra de mandray décision satria efa misy quota enjehan'jareo mba ahafahana zay aloha zany mila jeren'jareo hoe ohatrohatry ny ahoana aloha zany nivoanao sy ny sisa fa novembre matetika no eo zany no efa vitsy no ny vola zarain'jareo hoan'ny ankizy zany hoe le vola tiako tenenina eto zany de le scholarship le bourse teneniko foana zany de manomboka amin'ny septembre octobre novembre zany eo zany ianao tsaratsara manao application zany hoe efa voanginao daholo zany ny dossier anao rehetrarehetra de alefa lasa satria nahoana eo amin'io ny université rehetrarehetra no mandray fanapa-kevitra hoe ray ianina de omena an'zao am'izay le vola am'izay ny volan'jareo mbola betsaka kokoa satria rehefa ianao tonga farany de tsy mahazo vola betsaka ianao zay tonga voalohany ihany no mahazo bourse betsabetsaka zany fa iny aloha zany mbola miankina am'le hoe ohatrohatry ny ahoana ny dossier anao sy ny sisa zay mbola ho azavaiko efa nazavaiko tany aloha tany fa mety mbola ho azavaiko amin'ny manaraka ihany koa zany. Eo zany no fotoana tsy maintsy anaovanao application raha te ampitombo an'lay bourse anao zany na le hoe vola azonao am'le resaka bourse. Afaka manao application ihany ianao mety ho voaray ianao rehefa ohatra hoe tapitra le novembre iny satria amin'iny ianao mety mahazo ino ty izy ty mety mahazo bourse ihany fa mety ohatrany hoe 10% na ohatra hoe $500 fotsiny na ohatrany hoe $2000 fotsiny nefa le écolagenao ohatrany hoe $20000 de tsy hoe tsisy dikany iny fa asa kely loatra zany le bourse azonao. Misy école mantsy misy université mbola mandray foana ka hatramin'ny volana juillet fa ny ankabetsahan'ny université ny faran'ny fotoana io any ho any amin'ny avril mai any zany na misy ary tena aty amin'ny février aty mihitsiny. Zay zany le fotoana zay le fotoana anaovanao application rovina ary ianao ny mila miomana amin'io resaka application io raha ny tokony ho izy tokony any ny rehefa tafiditra seconde any ianao afaka BEPC ianao de efa tokony miomana fa mety mbola tsy manana an'izay ino ty izy ty finiavana na etaeta-po te hianatra aty États-Unis zay ianao zany am'izay fotoan'izay fa raha ohatra ianao am'le ohatritsika teo hoe te hiditra hianatra aty sy azo bourse tsara amin'ny fidirana mianatra année scolaire manaraka amin'ny 2027 zany de zao janvier zao ianao de efa mila manomboka ny fanomananao. Inona ny zavatra homanina? Ny zavatra homanina tena ifantohana janvier ka hatramin'ny volana juin de ireo test standard rehetrarehetra indrindra ny test na niveau d'anglais anao TOEFL ny mora indrindra IELTS misy manao koa Duolingo fa TOEFL ny mora indrindra sady iny no standard eraky ny université rehetrarehetra aty États-Unis. Omenao telo volana ny préparation anao zany hoe janvier février mars any mars any ianao mila mijery hoe raha zao fahaizako teny anglisy zao mety ho tratrako ve ilay noty takin'ilay université satria misy noty takin'ilay université mba ahafahany mijery hoe afaka mianatra ao ve ianao. Raha tsaratsara noty raha ohatra ka tsatranao iny de mety voaray mianatra ianao fa mety tsy hahazo bourse. Raha ambony tsara le izy de mety mahazo bourse. Zay telo volan'izay zany fijerevana fotsiny hoe ho tratranao ve. Raha tsy tratranao le izy de miezaka mafy ianao jusqu'à juin satria any amin'ny juin juillet any no feim-potoana farany ahafahanao manao maka an'le examen zany satria ianao andefa an'lay dossier anao amin'ny volana août septembre novembre sy ny sisa de io zany no feim-potoana ahafahanao miomana am'ireo resaka test standard reo zany hoe telo volana ozy hijerena hoe ho tratranao ve le noty. Raha tratranao le izy de meza mafy mahazo 100 satria ny TOEFL mantsy sur 120 any de
mizaha mafy mahazo 100 110 raha any amin'ny 100 110 any ny TOEFL anao tena mino marimarina fa mahazo scholarship full ride anao miala any Madagasikara amina université tsara ranking aty États-Unis. Zay ny anankiray. Ahoana ary le resaka transcript le hoe noty sy ny sisa sy ny sisa, reny omenao efa-bolana ireny zavatra ireny raha ohatra zany anao ka te handefa an'ilay dossier anao vao misokatra lay fotoana fanaovana le application ohatra hoe volana hoana septembre, de omenao efa-bolana miverina zany iny zavatra iny satria nahoana raha ny tokony ho izy tokony eo amin'ny 2 volana eo de vitanao iny satria ny zavatra ataonao de maka an'le diplômanao sy ny tariny any amin'ny lycée ohatra na any amin'ny université de ataonao ny fandikateny iny de alefanao amina entité aty États-Unis iny de zareo no manao any conversion an'zareo amina système américain de mandefa an'le izy any amin'ny université. Zay raha ny tokony izy de eo amin'ny 2 volana eo fa ny antony anomezanao aniny efa-bolana de indraindray misy complication le izy de raha iny 2 volana iny fotsiny anananao de mety tsy ho vitanao ny mamaha an'le olana fa le 2 volana amboniny zany satria ohatra ny hoe raha miteny le entité aty hoe ity diplôme ty tsy hainay tsara ny tena dikany na hoe reto noty reto tsy hainay tsara ny fomba anaovana conversion an'le izy misy mpampianatra ve afaka mandefa taratasy manazava an'le izy sy zavatra ohatrohatr' zany zay no mampatonga anao hoe mila omenao efa-bolana io zavatra io. Zay ny point faharoa. Point fahatelo farany anisan'ny tena nanampy be anahy de ny fanaovana application amina université maromaro. Ny application moa zany de mandovola ny fandefasana application anankiray fa araky ny aleo aloha zany miafy kely mba ahafahana mahazo zavatra tsaratsara toy zay hoe tena mety tsy vidy ty fa mila miafy kely. Farafahakeliny 5 telo tena efa tena hoe satria misy zavatra hoentinao miady zany. Raha manana université maro ianao anaovanao application de reny université reny no hoentinao anaovana négociation rehefa tonga mivaly zany le application anao. Mila fantatrao aloha nefa ny ranking an'le université nazahoako bourse tsaratsara tato Denver tato de satria za voaray tamina université tsaratsara ranking tena hoe tsara lavitra ny ranking an'le université raha oharina am'le tato Denver de miteneniko zareo hoe ty voaray tato raha ohatra ka hainareo tsara ny mandresy lahatra manoloana an'ty offre efa azoko ty de hiditra ato amin'ny université anareo satria efa nahazo offre tany amin'zareo zany efa nahazo offre efa hitako hoe tsara aloha zany le offre fa za gasy miady varotra de afaka miady varotra tsara mihitsy ianao aza matahotra miady varotra de zay mila anananao zany zay hoe mila université maromaro ianao ahafahanao manao négociation rehefa mahazo an'le offre ianao fa mila fantatrao hoe ohatrohatry ny ahoana ny ranking n'iny université iny. Ohatra hoe raha voaray any amin'ny ohatra ny hoe MIT ianao nefany Texas A&M ohatrany manome reo zany samy université tsara Texas A&M sy MIT fa ny ranking ny Texas fotsiny ambanimbany kely. Raha te handresy lahatra ny Texas A&M ianao hoe za te ho amin'ny université anareo fa za mahazo offre tsaratsara ty, reo université reo tena mieritreritra an'zany satria nahoana le rapport alefa nisa-taona iny de iny no mitondra an'lay ranking an'le université. Raha ohatra zany ka fantatry zareo hoe fa maninona MIT no nandray an'ty ankizy ty de nanome an'ty offre ty, raha ohatra ka alaina iny ankizy iny satria tsaratsara ny note sy ohatran'zany ohatrany ka miditra ao aminazy mampitombo ny ranking izy. Zay zavatra zay zany tiako ho ampianarina antsika mandeha mianatra aty États-Unis. Somary lavabe le izy androany ary engany ka nanampy atsika indrindrindrindra ny ray aman-dren'ny mpianatra izay te handefa an'zany any aty ka miferinaina amin'ny resaka ara-bola de zarao amin'ny namana sy fianakaviana ity video ty. Zay aloha ny androany fa lava le video fa amin'ny manaraka indray maso to.